Aiza Aiza. Fokontany Andraisoro Antananarivo fahadimy. Aiza ny fandriam-pahalemana manoloana ny fitombon'ny mponina. Tsy ala lavitra ny tanàna Antananarivo renivohitra isika amin'ity androany ity. Ny fokontany Andraisoro no hitondrana ianao anio. Renim-pianakaviana iray monina ao Andraisoro Irolinina. Ny taona 2000 izy no nanomboka ny orom-ponenana teo ary mivarotra legioma sy felika no asa fivelomany hatramin'izay ka hatramin'izao. Isan'ny voakasiky ny krizy nateraky ny fihibohana vokatry ny Covid-19, ny vadin'ity ramatoa ity izay niasa teo aloha saingy tsy hanasa ankehitriny. Izao dia nivarotra ataony sisa no tavandraina andoavana ny hofatrano isam-bolana. Ankoatra ny fahasairana menjady amin'izy ireo, olana goavana tsy maintsy atrehany ary mampikaikaika azy ny tsy fisiany ny famatsiana rano ho an'ny mponina Andraisoro. Ny fiainanay aty aloha nanomboka tamin'ny taona 2019, tsy zavatra manjary mihitsy. Sy tonga ty apotony daholo izay zavatra rehetra atao aty aminay dia sy avy aty aminay aty. Ohatranay zao ny resaka rano. Ny ranonay zao nanomboka tamin'ny 2019 teneniko anao zany dia efa tapatapaka ny rano, efa sy misy rano tsony teto aty aminay Andraisoro aty. Indray aty aminay aty manakana aty amin'ny 2 alina vao mandeky ndraikindraiky. Raha fa tsy efa makanana amin'ny dobo dia mampikarama. Dia nana amin'ny dobo any koa mbola koa misy 200. Dia mampikarama koa misy 5000 avy aty dia 5000 zany total ny jusqu'à avy aty. Efa taonany maro hoy ny mponina no nisy izao olana eo amin'ny famatsiana rano fisotro madio ho an'Andraisoro izao. Lasanasa be zany ilay olona dia tsy maharaka ny fototra fisasa zany hita hoe tsy maharaka ny rano. Satria tena raha jerevana roa ny point d'eau rehetrarehetra fa tena bidon be mihitsy. Talohan'ny zava-misanga talohan'ny 2009 iny niadana misy ny tety ny rano. Fa amin'izao tsy tonga ety misy ny rano manomboka amin'ny 20 alina izay makarano mandefa rano. Dia amin'ny 20 alina marapatonga any amin'ny 4 maraina no mandeha ny rano. Tena fijaliana misy zao dia hitanareo zao manjary reto bidon mavo be reto indray zao mitomandavana ety aminay ety. Tsy le barika mangamanga tony. Misy chauffeur zany ohatrany hoe mikarama akory zareo amin'ireny dia tsy manatra izy raha tsy mandoa vola le olona. Aloha zany volan'ireny le barika mangamanga ireny. Misy camion citerne manatra aty. Dia ny ao misy mivarotra 500 indray ny bidon avy eo. 500. Ny eto Andraisoro any fatsakana fa maloto ake zao no alain'ny olona any. Tatatra ato amin'ny ilany ato ny rano ety amin'ny ilany ety. Tatatra maloto. Na amin'ny lafiny ara-pahasalamana, na amin'ny lafiny ara-barotra, na amin'ny lafiny ara-rano, na amin'ny lafiny ara-fandriam-pahalemana. Mijaly ny olona ety. Ny rano lasa ohatran'ny karazana business amin'izao fotoan'izao. Raha ny tokony izy ny vidin'ny rano amin'izao fotoan'izao 500 ny ray bidon. Raha mandeha ara-dalàna ny rano dia mahazo tsara ianao. Fa rehefa tsy mahazo an'izay zany dia amin'ny 2 alina na amin'ny 2 alina mifomaka aty maka rano. Amin'izay fotoana rehefa tsy tonga aty zany dia mividy rano 500 ny ray bidon na 900. Raha isika hoe ny lehilahy zany zao tsy dia olona loatra amin'ny resaka rano. Mba manasa tarehy manasa tongotra dia vita. Fa ho amin'ny fahasalamana reto vehivavy mandalo reto, hanao ahoana tsisy rano? Hainao angamba ny tohiny. Betsaka ny mpiavy tonga mila ravinahitra ao Andraisoro. Avy any amin'ny commune ivelana Antananarivo ny ankamaroan'izy ireo. Mpandraraha ara-barotra ny fivelomany amin'ny ankapobeny. Misy koa ny mpianatra satria tsy dia lavitra loatra ny toerana misy ny université ny fokontany Andraisoro. Olona avy amina toerana samihafa no miara-monina amina fokontany iray raha ny hita ao amin'ity fokontany ity. Aiza ny fandriam-pahalemana manoloana izay. Misy fotoana mamparisarisa mihitsy ny fandriam-pahalemana izay. Teo alohaloha teo asa tao anatin'ny 10 taona izay. Misy mitondra basy indroa intelo sy nanafika tato mpivarotra épicerie teto, sy nanafika tery amin'ny épicerie tery ambany. Misy ohatr'izany koa ny gargotte teto akaiky teto mitapy ediny. Le fialambolin'ny tanora zany
tsy de tena ampy eto Andraisoro. Manjary lasa mivoana le tanora zany any amin'ny hafa zavatra hafa indray izy no manala andro zany. Raha ny fiainana talohan'ny 2009 angamba tsy zarery vavolombelona. Tamin'ny talohan'ny 2008 tsaroana tsara. Maro ny zavatra nandeha, indrindra ny sosialy, ny lalana, ny famporisihana, ny fambolena, ankehitriny fifohana rongony, kampiraraka tanteraka mihitsy io rongony io. Manahirana ihany mena fa na mety manana ataontsika hoe raha alina ary ianao dia efa voaendaka anelakelan-trano noho izay resaka rongony izay. Niova ny kolotsaina ary potika Andraisoro, ary tena potika tanteraka, lasa hoe bejolahy, lasa hoe tanàna ratsy, ary ny tena mampalahelo ary ny mponina ho aminy dia tena marisarisa tokoa ny ara-pivelomana. Ary ambonimbony ary misy mpanendaka ihany aloha raha tratrariva ianao fa le matorotoro manandraraha koa le polisy. Tokony nisy foana zany le patrouille. Zay le 7 ny isan'ny fokontany mandrafitra ny boriboritany fahadimy eto Antananarivo renivohitra. Iray amin'ireo fokontany ireo ny fokontanin'ny Andraisoro. Tany amin'ny vanim-potoana fahampanjaka, vohitra roa ihany no nisy tao amin'izany Andraisoro izany. Taty aoriana, no ny fisian'ny fandrosoana sy ny fiamaroan'ny olona dia nihitatra ny tanàna, ary ankehitriny dia mizara ho sektora 13 ny fokontany Andraisoro. Latsaka kely ny roa alina ny isan'ny mponina ao. Izy izany no fokontany faharoa lehibe indrindra eto Antananarivo renivohitra. Vavahady nidiran'ny vahiny avy any Atsinanana, ny alohany nandraisan'ny mpanjaka azy ny teo Andraisoro fahiny araka ny tantara. Toerana stratejika ho an'ny filaminan'ny tanàna izany. Tanàna vitsivitsy ihany niteto taloha, dia ao am-bavahady izay ty toerana misy antsika ity, ary eo ambohitra kola izay atao hoe antsena kely amin'izao fotoana izao. Ireo ihany ny tanàna fa nivohitra sisa taty aoriana. Ka sakana neto ny vahiny dia rehefa ohatra ka manome baiko ny mpanjaka tamin'izany hoe afaka mandray vahiny tonga ao, dia izay vao entina miakatra eny an-dapa. Ny nampalaza n'Andraisoro zany dia fidirana sy vavahady andraisana an'ireo vahiny hiakatra eny an-dapa. Andraisoro zany raha ara-tantara dia tanàna efa ela ihany. Tamin'ny andron'ny mpanjaka taloha n'Andrenambotsimarofo mpanjaka n'Antananarivo. Mpanjaka io indrindra sy ny mpanjakan'ny Marovatana izay mivady fanekena tamin'ny Andrenamponomerina na tonga nyity tanàna ity ho tonga amin'izao anarana hoe Andraisoro izao. Dia rehefa resy Andrenambotsimarofo dia nanao karazana sorona teto ny mpanjaka tamin'izany satria nisy ny maty dia nisy ny fandaminana nataon'ny mpanjaka. Mbola betsaka ny toerana manamarika ny mahavohitra tranainy an'izany Andraisoro izany, tahaka ny tambony Tolo, ny trano gasy fonenan'ny malagasy fahiny. Maro noho ireo anefa ny endrika fandrosoana tazana mandrakotra ny tanàna. Tao anatin'ny 10 taona farany no niponina teo no nirongatra sy nahazo vahana tanteraka ny asan-jiolahy. Tetikasa voalohany tao anatin'ny Madagascar Action Plan, izay tetikasa nentin'ny fitondrana teo anelanelan'ny taona 2 sy 4 ka hatramin'ny taona 4 sy 4 niady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Aiza ho aiza ny fokontany Andraisoro ankehitriny?